Ampifaliana tanteraka no iaona antsika ao anatin'izao fandarana izao a, izay hitondrana ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana ao antsika. Andehantsika hanatanteraka vavaka alohan'ny ianoantsika izany fanambaran'ny soratra masina izany. Vavaka isika. Ry Tompo masina be fitiavana indrindra ny an-danitra ao misaotra anao izahay, fa mbola afaka mandray ny teny famelombelomana avy aminao, afaka mbola miaino ny feo anao, Tompo tsara indrindra ny an-danitra ao. Fahasoavana mitafotafo atolotra ao anay izany, koa dia misaotra anao izahay. Ko ankehitriny aoka ny fanahinao hiasa aminay tsirairay avy mba azahoanay mandray ampitiavana atsakany sy andavany ny toromarika avy amin'ny teninao hitondra fahasambarana ao anay. Dia nanaratsonao Jesosy Kristy lay Tompo ty anay no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny fampaherezana ho antsika androany dia ny tantara zay nanasitranan'i Jesosy any Bartimeo jamba araka ny filazantsarany Marka. Hita ihany koa izany fitantarana izany ao amin'ny filazantsarany Lioka ary ny Matio. Fa ny anomboantsika azy dia andeha ny araka ny filazantsarany Lioka no anomboantsika ny fitantarana. Ny zavatra misy dia zao: Lioka 20 ary ny andininy 5:30 no jerentsika. Ny nampahiratany Jesosy sy lehilahy jamba tao akaikin'ny Jeriko. Ary raha Jesosy nanakaiky ny Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Misy zavatra anankitelo voasoritra ato anatin'ity teny ity. Ny voalohany, teo akaikin'ny Jeriko efitry ny tanàna dia nisy jamba anankiray. Manahoana ny amin'ity jamba ity? Izao ny zavatra faharoa, nipetraka nangataka. Zany hoe fivelomana, ny velona tamin'ny ataka izy, ary ny toerana nanaovana izany ilay fahatelo teo amoron-dalana. Zany hoe ny vahoaka sy ny be sy ny maro dia tsy nihery fa ireo no mpanjifa zay angatahany izany vola izany. Ry havana, izay lay endrika anankiray zay nanaradian'i Jesosy, anaradian'i Jesosy ty lehilahy ty rehefa avy eo. Ny mpanaradia faharoa an Jesosy dia hafa noho izany, ary misy fahasamihafiana lehibe eo amin'ny fiainana, indrindra ao anatin'ity tantara ity, ary mety mitranga amintsika ihany koa. Fa ny mpanaradia voalohany zany hitantsika teo ilay jamba nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Manahoana ihany kosa ny amin'ilay mpanaradia faharoa manaraka any Jesosy. Andeha vakintsika ny filazantsara ny Marka. Andeha indray jerentsika ireo mpanaradia zay manaradia any Jesosy. Andeha Marka 10 ny andininy 7:70. Ary Jesosy ny janona dia nanao hoe antsoa ilay jamba, ary ny olona ny antso azy ka nanao taminy hoe
matoky mitsangana miantso anao izy. Ity mpanaradian Jesosy antoko anankiray ity de be dehibe, tetsy anankiray nipetraka teo amoron-dalana nangataka, fa reto be dehibe reto kosa manahoana ny aminy. Lioka toko fa 12 ny 7:30. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanaky Davido, mamindra fo amiko. Fiavahana anankiroa samihafa de tena samihafa no hita. Tsy mitovy amin'ilay jamba izay anaraka an' Jesosy reto olona ireto, fa izao ny zavatra hita. Voalohany de niloha lalana izy, teny aloha, nandeha teny aloha. De ny zavatra nataony indray ny teny mafy mba hangina. Lay mpangataka ny dradradradra famindrapo, fa ireto vahoaka reto ndray kosa nanao ezaka hampangina, fa vao maika niantsoantso ilay mpangataka nanao hoe: ry zanaky Davido, mamindra fo amiko. Inona ary nataon Jesosy? Andeha andray lesona isika. Inona no mety ataoko? Mba hatongai ho mpanaradia mahatoky an'Andriamanitra. Avy amin'ny antson'i Jesosy ihany, avy amin'ny ezaka nataon Jesosy no nahatonga andreto mpanaradia reto ho tonga tena mpanaradia marina, fa tsy mpanaradia manara-drenirano. Andao jerentsika lay mpanaradia zay manara-drenirano fotsiny, zany hoe tsy manana azon-damosina, fa de mirona any am'izay misy mpandeha de mirona fotsiny, fa tsy manana fekevitra ny aminy. Ahoana no natao? Araky ny 7:30 ty sy lay nivakitsika taria Marka toko 10, dia Jesosy no fototry ny fanasitranana. Jesosy no nanao izany. Hoy Jesosy, ary Jesosy ny janony dia nanao hoe antsoy ilay jamba. Miantso andreo lasaloha iveriny Jesosy. Engane izao sy anao koa anaiky ny antson'i Jesosy ka ho tonga eo aminy. Ary rehefa manaiky izay antson'i Jesosy ho tonga eo aminy izay isika, zay izy vao sa maniraka atsika iantso an'ilay jamba ho eo am' Jesosy. Zava-dehibe zany, fa i Jesosy mihitsy de nijanona. Rehefa nijanona Jesosy de nijanona koa ry zareo tery aloha, de nanjary niverina. Zany hoe am'y teny hafa zany de hoe nasaona niverina nakeo am' Jesosy reny lasa aloha reny. Ny fiverenana eo am' Jesosy dia midika ho fibebahana sy fetezana anaiky hitoetra anakaiky azy bebe kokoa. Zay ny dingana. Ary rehefa izay no misy eo amin'ny tsirairay avy, dia tonga eo amin'ny toerana kanto ny olona anankiray. Raha mbola tsy mahazo ny antso isika de tsy mien Jesosy ny iraka. Ary rehefa mahazo ny iraka isika dia tsara ny fiainantsika. Fa raha mbola tsy mahazo ny antso sy ny iraka isika de havanana amin'ny zavatra ratsy, tahaka ny nataony reto
olona ireto ny fampanginana ny olona mitako famondrapo no ataony, ny fiazonana ny aretina sy ny fahajambana hitoetra ka ao anatin'ny aizina foana. Zany no tiany olona zay tsy mbola nahazo ny antson'i Jesosy. Ireo mbola tsy nahazo ny antson'i Jesosy ihany koa de tia fanintsiniana sy ny fanilikiliana ny hafa. Fa rehefa mahazo ny antson'i Jesosy izy de miova. Ireo mbola tsy nahazo ny antson'i Kristy ka alefany anao ny iraka de avanana amin'ny fitadiavana toerana eo aloha amin'ny zavatra rehetra. Ary dia ty hita misolatsonana eniny rehetra eny. Reo izay tsy manaiky ny antson'i Kristy sy ampandehaniny amin'ny iraka de tsy miraika amin'ny filana zay hikarakarana ny hafa, fa ny amotika azy, ny anapepo azy, izany no tian'izy ireny. Koa mangataka aminao ny lanitra, mangataka aminao Jesosy, mijanony Jesosy mba amerina anao, mijanony Kristy mba ampiverina anao eo aminy, mba azahoany Jesosy maniraka anao hitady ny hafa. Enganenao anaiky zany fampiverenana nataony Jesosy ka anaiky hijanony, ka rehefa mijanony Jesosy ianao lasa loha de tsy maintsy makeo aminy. Ary ianao indrindra rehefa manaiky de ianao indray no asaony mikarakara reny hafa zay jamba izy eto amin'ity tantara ity. Niova avy hatrany izy ireo rehefa nanaiky nijanona ka tonga teo amin'i Jesosy. De zao ny tenin'i Jesosy taminy araky ny 5 Marka 10, ny 5:50. Matoky mitsangana miantso anao izy. Mahafinaritra zany ny amin'ny 5:50 ka. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy. Miova ry havana ny fiainan'ny olona rehefa tonga eo amin'i Jesosy, miova. Ary dia nanjary ny antso lay olona nampanginy aty de manjary miantso. Ary ny antso zay natao dia antso feno fankaherezana. Engane izao sy anao koa anao antso fankaherezana ho an'ny hafa, mitondra teny fiononana sy fankaherezana, matoky de ny manaraka mitsangana, teny misy fahefana, mitsangana. Tsy manana izany hery izany isika raha tsy manaiky io no tonga eo amin'i Jesosy, mitsangana. Teny manandratra an' Jesosy miantso anao izy. Tsy ianao tsony no hita rehefa manaiky ny antson'i Kristy, fa Jesosy hoentina eo amin'i Jesosy izay rehetra tonga eo aminao, miantso anao izy. Ary dia teny fampihevanana ihany koa, satria ianao zay nampangina rehefa nanaiky ny bankin'i Jesosy sy niverina teo aminy dia manolotra fampihevanana amin'i Jesosy. Rehefa feno finoana sy fatokiana isika dia afaka hitsangana eo amin'ny toerana ihany koa ny hafa, lay toerana feno fangatahana. Ary ny tena mahagaga, rehefa nandre izany teny fankaherezana tamin'ireto olona nampangina teo aloha lay jambo, dia natsambikina ny atsambotra nakeny amin'i Jesosy. Ry havana, olona maro ny tokony efa hiatsambotra amin'ny Jesosy ankehitriny, fa mila anao manaiky an'i Jesosy, aza miloha lalana an'i Jesosy. Fa rehefa ianao no lasa aloha dia hainao ny mampangina ny olona. Fa rehefa Jesosy no avelanao aloha de omeny Jesosy iraka mahafinaritra ianao hitsabo, ampahiratra ny jamba. Ary dia izany ny zavatra nisy. Teny akory ity lehilahy ity
dia nisy lamba sarobidy ary tany anatin'ny tany daholo reo arena, ka rehefa nahazo le teny fankahirezana izy de nariny ny lambany ary de tonga teo am' Jesosy ry havana. Rehefa mahazo teny fankahirezana koa isika de afaka nahareo maizy atsika taloha, fa raha teny fanapepona no etsika de vao maika fikiriny izy reny reny tsy mety izay nananany ireny. Koa meteza ianao handray an' Jesosy fa afaka hanifika ireo lamba zay nitafiny ireo tsy mahalala ka handray an' Jesosy. Ary magaga hoe elanelana firy sy firy no misy an' Jesosy sy ity jamba ity ka natonga azy nitsambikina ny atsambotra ny akeny an' Jesosy ry havana. Ara-dalàna ity fihetsika ity satria nanana fatikina feno finoana ary dia afaka ny famiana azy ary dia ny teny Jesosy inona moa ny angatahanao de hoe ny ampahiratana ny masoko, dia hoy Jesosy hoe ny finoanao no mahavonjy anao tongava arak'izay irinao ary dia sitrana izy. Haroy Jesosy tamin'ny 2:15, haroy Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao no efa namonjy anao, de nahiratra niaraka tam'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy. Nanaraka, ny atao hoe manaraka an' Jesosy de ao aoriana fa tsisy manaraka an' Jesosy any aloha zany. Ry havana, andao tsika anaraka an' Jesosy, aza mialoha lalana an' Jesosy fa rehefa manaraka an' Jesosy tsika de ambinina sy ho salama, mahiratra ary afaka hitondra fanahy be dehibe ho an'i Kristy. Rehefa mamela an' Jesosy ho aloha isika de betsaka ny olona tonga tsika eo am' Kristy. Ny tompony hitaza ny teny mahafinaritra izany ary dia hahasitrana ny fahajambana aty amintsika koa ne izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Eram-po eran-tsain'Andriamanitra no hisaorana ianao, fa indraindray izay de misongona anao eo amin'ny zavatra tao, ary indraindray ary izay dia manao zavatra mifanohatra amin'ny sitraponao, mampangina ny olona mitady famonjena ary manafina ny fahiratana omenao ho an'ireo jamba. Tompo malalo avelao ny elokay sy ny fahotanay, meteza ianao hanasitrana anay, meteza ianao Jesosy hanome anay ny fanahy masina ka tonga anay hiverina eo aminao, anaiky ny antsonao ary andeha ho irakao. Jesosy io tezao araky ny sitraponao izahay mba hatotosa izany asa masina omenao anay tsirairay avy izany. Ny naratsonao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, koa rehefa iseho am'rao lanitra ianao dia ho faly izahay ahitanao ary anana fahasambarana tsy aila izany izahay satria ianao no nampahiratra anay ho amin'ny fahazavana mahafinaritra. Misaotra Tompo malalo. Amen. Amen.